Nitronias, Rizalina, Jesus, Tika, Timba Mandao, Nadia Pensa Canula, Nasima, Taturubana, Tika, Dinifu, Waisamu, Takaresati, Jesus Christi, Faizawanupe, Vita Harana, Atantoni Finuna, Fanaim, Kiduna, Jesus, Jame, nanao Azabatu Pendera, Fizia de Kanate, Rakawana Tunzanja, Numayele, Isi Pansitsi Ampi, Finuana, Rani Sala Sala, Senga Mulana, Rani Apata Papeja, Wanina Wani, Tesonu Itafi, Nibaba Amini, Jesus Sana, Viziani Luampa, Kamuzana, Kafikiru Mafinita, Nanibatuti, Tinyana, Mamini. Narapane, Kamabita Kala, Umeyana, Babukuira, Chataja, Finifunawe, Detalitinana, Kalalanis, Nikudana, Novela Linia, Janana, Agatari Faran, Pampa Heriana, Anazava Izay, Parizurana. Finuna Fanaim, Kiduna, Jesus, Jame, nanao Azabatu Pendera, Fizia de Kanate, Rakawana Tunzanja, Numayele, Isi Pansitsi Ampi, Finuana, Dani Sala Sala, Senja Ulana, Dani Apata Papeja, Mamina Wali, Tesonu. Jesus Sana, Viziani Luampa, Kamuzana, Kafikiru Mafinita, Alimantuti, Tinyana, Mamini. Faly miarahabatsika indray ry havana tratra ity maraina vaovao ity tonga eto amin'izao fotoana hainoatsika ny tenin'Andriamanitra izao amin'ity Maraim-baovao ity. Ny Pastora Rakotonjanahary Imboasalama mpitondra fitandremana eto Ambatovinaky no mizara amintsika izany tenin'Andriamanitra izany amin'ity Anio ity. Dia hanomboka izao fotoana izao ary sika hivavaka isika. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino, midera sy manome voninahitra ny anaranao zahay, fa tsara ianao ary ny famindraponao maharitra mandrakizay. Efa fonenanay hatramin'ny taranaka faramandimby ianao ary mbola ho fonenanay mandrakizay. Misaotra anao izahay
fa na dia ao aza ny horohoronady atrehanay vokatry ny valanaretina covid-19 dia misaotra anao izahay, fa amin'izany amangianao anay koa ampatsiarovana ao anay tena mba hibebaka izahay ka ho sitrana ny taninay, sady ho vita fihavanana aminao izahay ka anjaka eo amin'ny fiainanay sy ny fiainany tokantranonay ianao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra azahoan'ny olona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia handreny ny teninao izahay, ampahery, hampionina, hanafaka tahotra anay. Dia vi Ary Jesosy tompo mitenena fa miaino anao izahay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra ao amin'ny perikopantsika fifoazana amin'ity anio ity dia izay voasoratra ao amin'ny Eksodosy toko faha 12. Ny Eksodosy toko faha 12, ny 112 sy faha 12, fa mbola toizantsika ao amin'ny toko faha 15 andininy faha 20 izany. Eksodosy toko faha 12 andininy faha 12 sy faha 12 mitoy amin'ny faha 15 andininy faha 20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: efa reko ny fimonomononan'ny Zanak'Isiraely, koa mitenena aminy hoe: Anio hariva dia hihinan-kena ianareo, ary rahampitso maraina kosa dia ho voky mofo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Raha hazoto hiaino feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao, ka hanao izay mahitsy eo imasony sy hiaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy hataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egyptianina, fa Izaho ny Jehovah izay mahasitrana anao. Ray masina o manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo, ary ny fampiraisana sy fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Raha mandinika ny tantaran'ny Zanak'Isiraely isika, dia mifamahofaho ao ny fiovaovakevitra misy aka anehoana ny toetra ny tsy fahalavorariana eo amin'ny olombelona. Ny fidy ity firenena ity Jehovah, ary ny tantana azy tamin'ny fomba sari-patarina, ka nahatonga azy ho firenendehibe, na dia niainga tamin'ny olona anankiray aza, dia Abrahama zany. Ary amin'izany fitantanana mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'izany, dia niseho lany teny hatrany ny fiovaovana, na tamin'ny fotom-pisainana, na tamin'ny fomba fijeriny sy fahitany ilay Andriamanitra zay nianteherany sy ny tantana azy, ka tiany ho nampiasaina amin'izay eritreriny Andriamanitra. Fa na dia nitantanan'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga azy izy, rehefa tonga firenena tao Ejipta, nanoloana ny ranomasina mena, dia hadino sahady fa Andriamanitra ny momba azy rehefa nanenjika azy ireo ny miaramila ny Farao, ka nieritreretiny fa handripaka azy zany. Eny fa na dia nofefen'Andriamanitra
tamin'ny androraona azy izy noho ny andro, ary narovan'Andriamanitra tamin'ny andro hafa noho ny alina, dia tsy tsampany fa momba azy Andriamanitra, eo aminy Andriamanitra, mitantana azy Andriamanitra, ka ny ranomasina teo anoloany no hitany ny fisavovony sy ny miaramila avy atao rienany, fa tsy tazany, fa io ange Andriamanitra manaloka azy amin'ny alalan'ny androraony. Ka dia nymonomonona tamin'ny Mosesy izy, nahoana izay no avelanao ho faty aty an'efitra, nahoana no avelanao nentinao aty izay faty. Fa hoy Mosesy, araka ny nampilazain'i Jehovah azy, ny Egyptianina hitanao anio dia tsy hitanao tsony mandrakizay, ary dia nasain'Andriamanitra ny apita tamin'ny tany maina, namaky ny ranomasina ny Zanak'Isiraely, fa tonga tany maina sy ny vava teo anatrehany ny ranomasina. Efa tonga eny apita ny Zanak'Isiraely amin'izao, faly sy miravoravo ery tamin'izany fomba nitatranan'Andriamanitra azy izany, ary nanao hira fiderana an'Andriamanitra tamin'izany izy ireo, nanao hira fiderana tamin'izany. Ary isan'izay niventy izany hira izany ny anabavin'i Mosesy dia Miriama zany. Fa izao raha vao tonga teo amin'ny hefitra isora izy ireo, dia nangetaheta te hisotro rano, fa ny rano tao, ny tobian'ny tao mara, dia nangidy, tsy azo ny sotroana, ary dia nymonomonona indray ny Zanak'Isiraely. Nahoana no avelanao faty aty izay? Nahoana izao rano mangidy izao ve ho azo sotroina? Fa mbola nasehon'i Jehovah ny heriny, asehony fa izy no mitantana, ary zany lalana toa lalam-pahoriana izorany zany dia hanaovan'Andriamanitra fahagagana aminy, hasehon'Andriamanitra fa ny zava-boary rehetra dia hiova eo anatrehany Zanak'Andriamanitra, hiova, hakatoa. Ka dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy hoe manam-pahazo izay eo aminao dia alotsaha eo anaty rano ao. Ary rehefa nataon'ny Mosesy zany dia nanjary tonga ranomamy ilay rano mangidy, tonga ranomamy. Asehon'Andriamanitra zany zavatra izany, asehon'Andriamanitra fa izy no mitantana ny fiangonany, izy no momba ny fiangonany, eo aminy ny fiangonany, tsy lavitra azy izy, na dia toa mandalo zavatsarotra azy. Fomba hitaizan'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa asehon'Andriamanitra eo anatrehan'ilay fahavalon'Andriamanitra, tsy tamin'ny hatrany amin'ny Saedena ihany, fa mandraka izao amin'ny hitantanan'Andriamanitra ny vahoakany ka ny fidianany, izao vahoaka izao hiaraka aminy izao, dia eo ilay fahavalo, dia devoly fahavalon'Andriamanitra zany, fa asehon'Andriamanitra tsara aminy, fa Jehovah no mitantana ny olona, izy no eo aminy, ka tsy misy mahakasika izay ombany. Miseho amin'ity andininy ity sahady fa angamba efa lany ny vatsy izay nentina avy tany Egypta, ary dia mahatsiaro ilay sakafo tany Egypta, ary nahatsiaro ny mofo tany, ka dia nimonomonina indray ny Zanak'Isiraely, inay Ezahay mba maty tany Egypta ihany, fa mba nipetraka teo akaiky ny fandrahoan-kena ka nahenony fofo-kena, dia tahaka an'izay Ezahay mba nihinana mofo ihany.
io ndray no fa fivadian'ny fimonomononana. Ary zany toetra ny olombelona, tsy mety ho afa-po na mety hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay zavatra misy, fa tsy maintsy manao ny lojika araka ny eritreritry ny fony, ka dia manome tsinan'Andriamanitra izy. Nahoana no entinao aty zay ry Mosesy? Ary dia io ny fimonomononany. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, efa reko ny fimonomononany Zanak'Isiraely, efa reko fa lazao aminy fa ho voky mofo izy ireo, ary anio hariva dia ho voky hena izy ireo. Fa naterany Jehovah izany, ary dia ho fantany fa Jehovah no mitantana azy. Izany hoe ireo tranga ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainany Zanak'Isiraely dia tsy mitrangatranga ho azy amin'ny lalana hitondran'Andriamanitra azy, fa mitranga ireny zavatra ireny. Tsy hoe Andriamanitra tsy mahalala ny lalana hitarian'ny zanany, ary tsy hoe Andriamanitra tsy mahalala fa izao ny zavatra hitranga eo amin'ny sain'ny Zanak'Isiraely, fa entin'Andriamanitra izany mba hitantanany ny vahoakany hahalala fa izy no mitantana azy, izy no momba azy izao rehetra izao, eo an-tanany izao rehetra izao, ka tsy misy miafina aminy. Izay rehetra momba azy. Tsy izany ihany anefa no asehon'Andriamanitra amin'izany, fa asehon'Andriamanitra koa fa manoloana ny fiovaovakevitry ny olona amin'ny olona mpiodina tsy mahafaka mahay mankatoan'Andriamanitra azy, dia asaina ampianarin'Andriamanitra izy mba hay mifidy izay tsara sy izay akasitrahana eo mason'Andriamanitra, manoloana ny feo samihafa. Andriamanitra tsy nandringana avy hatrany any Satana, tsy nandringana azy avy hatrany, fa raha izany dia Andriamanitra malemy izy, Andriamanitra resy izy, mety ho resy izy, ka namely avy hatrany ny fahavalony, namely nandringana azy avy hatrany, fa namely ny fahavalony hiasa ihany koa Andriamanitra. Ary io zavatra tena mahagaga, tena mahagaga io fomba fiasan'Andriamanitra io. Jereo ny zavatra nitranga tamin'ny joba, fa rehefa mba nivory ny zanak'Andriamanitra dia mba teo koa devoly, ary nanontanian'Andriamanitra devoly teo, nanontaniany hoe ahoana ny fijerinao any joba mpanompoko, ahoana ny fijerinao azy, ahoana ny fahitanao azy. Ary navelan'Andriamanitra hanana fahefana Satana hanao izay hampahory any joba amin'ny fomba rehetra, fa ny hainy joba rery sy ny vadiny, satria ny joba moa, ny haino moa zany dia mikambana amin'ny vadiny zany. Ny tsy navelan'Andriamanitra hoe tsy hanana Satana fahefana ny anaisotra azy, fa ny sisan'izay dia navelan'Andriamanitra hanana Satana fahefana. Fomba fiasan'Andriamanitra io. Tsy azontsika iadian-kevitra hoe verina fa nahoan'Andriamanitra manao fomba fiasa tahaka izany. Zay no fahendren'Andriamanitra, zay no fahendren'Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra koa nefa manao defi amin'ny Satana, hanao fifampitahana amin'ny Satana ka ifampiady karaji aminy. Tsia, fa Andriamanitra mahalala ny hevitra heverana izao tontolo izao. Eny fa hatramin'ny fahavalony azy dia Satana fahavalony, ka navelan'Andriamanitra hitranga reo tranga samihafa avy amin'izay ataon'ny fahavalony, mba hanehoan'Andriamanitra fa na dia ny olombelona malemy aza, voafetra aza, tsy fanafa olombelona, dia afaka handresy ilay fahavalo noho n'inona, noho ny amin'ny finoany an'Andriamanitra.
ary io indrindra ilay lazaina amin'ny toko fahadimy amby folo fa hoy Jehovah, raha azoto hiain'ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka hanao izay mahitsy eo imasony sy hiain'ny lalàny ary hitandrina ny didin-drehetra, dia tsisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina, fa izaho no Jehovah izay mahasitrana anao. Tian'Andriamanitra hiakina aminy tanteraka ny olona izay nofidiny. Tian'Andriamanitra hiakina aminy tanteraka, ka na inona zavatra mitranga dia tsy ho ilangilana zany, fa ho tafatoetra tsara eo amin'ny Jehovah. Ary eo ilay didin'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra. Ireo lalàna ireo tsy lalàna natao hahasoan'Andriamanitra, tahaka izay mety ho ataon'ny mpitantana sy ny mpitondra samihafa, mety mikendry lalàna, manamboatra lalàna ny fahefana eto amin'izao tontolo izao, mba hatsaratsara ny sezany, mba hampitoetra tsara azy, mba hampiorina tsara ny maha-izy azy, ka na inona zavatra amboariny sy kendreny manodidina ny fitantanana izay ataony, dia tsy maintsy jereny mandrakariva inona ny ampitoetra ny fahefako. Fa tsy mba manao izany Andriamanitra, tsy izany nataony, fa ny ahatsara ilay olona izay miaraka aminy, satria masin'Andriamanitra, marin'Andriamanitra, feno voninahitra sy hery izy, ka noho izany tsy mahay mikambana amin'Andriamanitra izay resin'ireo zavatra rehetra izay manaisotra ny fahamasinana, manaisotra ny fahamarinana, manaisotra ny voninahitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra ny olona. Ka ny kendren'Andriamanitra ahatsara ny olona amin'ny mahazanak'Andriamanitra no arian'Andriamanitra azy ny didy sy ny lalàna. Tsy ho an'Andriamanitra fa ho ny olona. Ka izay ahatafatoetra ny olona mahazanak'Andriamanitra azy no nataon'Andriamanitra ny amin'izany. Ary io no mahatonga an'Andriamanitra hakahala ny fimonomononan'ny Zanak'Isiraely, satria ny fimonomononana dia midika ho toerany andevo, ho toerany tsy zanaka, fa ny zanaka dia mahafantatra fa ny ray ny miasy mikarakara azy, ny ray no momba azy. Ny zanaka dia manana toky hatrana, fa na inona zavatra mety hitranga manodidina dia ao ny rainy, ao ny rainy izay mijery mikarakara, raha eo anatrehan'ny rainy izy. Ry havana, ampianarina izao tenin'Andriamanitra izao tsika, manoloana izao toe-javatra misy eto amin'izao tontolo izao, feno horohoronady sy tahotra isan'andro, rehefa matory rehefa tonga ny hariva, atory toa tsy ho tonga ny maraina, rehefa tonga ny tontolo andro toa tsy ho avy ny hariva, ary toa manahirana avokoa ny zavatra rehetra. Angamba ity no tonga amin'ny fitenenana hoe tsy hoe ny fiainana no sarotra, fa ny miaina mihitsy no sarotra. Sarotra ny miaina amin'izao rivotra misy an'izao tontolo izao, amin'izao andro izao. Kanefa ho an'izay mahatsampa fahazanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, izy ka miombona ao aminy, afaka amin'ireo zavatra rehetra izay voalaza teo, fa mahatonga fisarahana amin'Andriamanitra dia ho sitrana izy, ho afaka amin'ireo tebiteby ireo izy, ka tsy anana ia. Fa hoy ny vadin'ny Joba tamin'ny Joba, efa izao ve nataon'i Jehovah aminao dia mbola hifikitra aminy ihany ve ianao?
dia hoe Jehovah moa ny soa ihany va no raisina avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Izany dia tsy midika fa misy ratsy ao amin'Andriamanitra, fa avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny vahoakany, eo amin'ny olony ny asan'ilay ratsy mba hanehoan'Andriamanitra koa fa mbola afaka miaro ny olona izy. Ary tsy izany ihany fa manome rary ny azy ho an'izay matoky tanteraka an'Andriamanitra, ho an'izay matoky tanteraka an'Andriamanitra. Ho feno fitahiana tokoa izay rehetra mialoka eo amin'ny tana maherin'Andriamanitra. Ho feno fitahiana tokoa. Ary ny fimonomononan'ny Zanak'Isiraely eto dia tsy lalo-dalovana akory Andriamanitra, mahatsampa izay mahaolona antsika izy, tena fantany izany. Ary mety eo anatin'ny fimonomononana koa azy isika amin'izao andro izao, ka hanome tsiny andranona sy ranona mitoe zavatra izay mitranga hoe ratsy izao dia tsy tokony izao ny zavatra mitranga, fa tokony izao ny zavatra natao, izao ny tokony zavatra mety, ranona ny tompony andraikitra amin'izao, izatsy ny tompony andraikitra amin'izao. Fimonomononana daholo izany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, Anio hariva dia hisava izany fimonomononana izany. Ary rahampitso maraina dia hatsiaro ianareo fa eo aminareo Andriamanitra ho voky mofo ianareo. Tsy hafa ny filazanany amin'ny hoe ho voky mofo ianareo, fa ny hanehoana ny amin'ilay Zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy teny tonga nofo, mananidina avy any an-danitra. Lazainy Jesosy izany amin'ny texte sika tamin'ity herinandro ity, fa hoy izy, ny razanareo ny hinana ny mana-tany anefitra nefa maty ihany, fa ity no mofo velona midina avy any an-danitra. Ary izay mihinana azy dia ho velona mandrakizay. Anehoana ny amin'ny Jesosy Kristy fiainana ho an'izao tontolo izao, ary izay miaraka aminy hanana toky sy fanantenana, tsy fanaovam-pahagagana amin'izay nandrandray ny Zanak'Isiraely ka nanarahany azy tany anefitra, nanarahan'ireo vahoaka maro azy tany anefitra. Fa na dia maro aza ny famantarana nataon'i Jesosy tamin'izy ireo, ka nilazany Jesosy taminy araka ny Jaona 1 hoe ianareo nitady tsy noho ny nanana nahitanareo famantarana, fa noho ny nananareo voky, mofoka voky. Aza miasa ny anna mety ho levona. Jesosy no mofinaina. Izy manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Izy manome fahavelomana ho antsika. Manome fahavelomana ho antsika. Mba velom-panontaniana sy eritreritra ihany rehefa mifoha maraina, fa mpitolona amin'i Jesosy. Jesosy io, inona no hozaraiko amin'ny vahoakanao? Inona no entiko aminy? Moa manana aina avy amin'ny teninao hozarainao azy ve aho, kanefa toa reraka koa miaraka aminy? Fa tsampako ny alehiben'ny tenin'Andriamanitra eto hoe rahampitso maraina dia ho voky mofo ianareo, ka ho fantatrareo fa Izaho ny Jehovah Andriamanitrareo. Jehovah miahy ny olona, ary nanolotra izay tsara ho azy indrindra dia ny zanany. Fiomanana ny Pasika isika, tena Pasika, tena milala ny azo fijaliana, tsy tahaka ilay reny sofina na ilay atao amin'ny fietsehana araka ny sitrapon'ny olona, ka andeha hanao fampijalia-tena sy fifadiakanana samy hafa araka izay heverin'ny olona no iainantsika amin'izao. Fa ny Tompo mihitsy no midina ka mampiaina antsika ny amin'izany.
tompo mihitsy no midina mampiaina antsika izany. Ilay ny aretany sy ny tokanany monina tany atendrombohatra tao anatiny 7 andro mialohan'ny andraisany ny asany le fifadiakanina nataony Jesosy. Isika te hianatra izany fifadiakanina izany koa. Izao atokan'Andriamanitra monina ny isam-baravarana. Tena mahatsampa fikambanana amin'Andriamanitra va ianao amin'izao fitokana monina ataonao izao. Fa mba nentin' Jesosy niara-ny tokana taminy teny amin'ny tendrombohatra koa ireo mpianatra 2 lahy tamin'ny fiovatarena ataon'i Jesosy tamin'izao fotoanan'ny Paska izao. Fa izao natory izy ireo, natory ny nataony. Dia hoy Jesosy, tsy maharitra miaraka, tsy mahazaka miara-miaritra amiko akory, na dia ora iray aza ianareo miareta toroka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Betsaka ny matory fotsiny amin'izao, mandany andro eo ambodin'ny televiziona, mandany andro amin'ny fijerenan'ireo karazan-javatra samihafa amin'ny fisehoana amin'ny FBS ireo internet sy ny zavatra maro amin'ny kilalao samihafa ao an-tokatrano sy izay mety ho fanalana andro samihafa. Mety ilaina ihany zany. Fa izao izay tian'i Jesosy dia ny rahantsika miara-miaritra aminy. Izany fiaretana izany hananatsika fiombonana aminy. Ary amin'izay dia tsy ho feno fimonomononana fa ho feno fitarainana. Feo fitarainana eo anatrehan'Andriamanitra ary dia ho sitrana tsy hakasika anao ny loza. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra raha sy zanak'Ary fanahy masina izay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ivavaka isika. Ry Jesosy Tompo, ampio zahay mba tsy monomonina amin'ny toe-javatra zay miatra aminay. Ny fimonomononana zay miteraka tahotra, ary ny tahotra miteraka fisarahana aminao, ary ny fisarahana aminao moa tsy fahafatesana mandrakizay va izany. Ampianaro zay Jesosy, hatoky anao, hialoka eo aminao. Vangio ny isa-tokatrano ao ireo miaina mitebiteby. Amin'ity koa Jesosy dia fantatra fa ao ny efa mety tsy manakatokona azy amin'izao. Tsy misy na inona na inona, tsy misy vola, tsy misy sakafo, tsy misy fanafody, tsy misy na inona na inona, tsy misy azakazahana, tsy misy lalana azo ale. Jesosy, nahoana moa ny tsy monomonina? Moa mbola Andriamanitra ihany va ny Andriamanitray. Mangataka aminao zay, mamindraha fo, mamelany elokay. Vangio ny isam-baravarana Jesosy amin'izao fotoana izao. Ao ny mety manaka tao koa kanefa miaina mitebiteby, tsy mahafapo ny zavatra rehetra ary toa mampiay ihany zavatra rehetra. Ianao amangy eny mba ampio ny malagasy rehetra ifampitondra mbavaka, andohalika eo apotitry ny azy fijalianao, hiatoraka aminao Jesosy. Fa tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa zao any olona famonjena afa-tsy anaranao Jesosy. Dia misaotra indrindra ry Jesosy Kristy Tompo, ho anao rery ny teralaza voninahitra mandrakizay. Amen. Mirary soa antsika rehetra ry havana ho tahian'Andriamanitra makivaky ity tontolo andro ity indray, ary aza matahotra Jesosy Kristy eo amintsika. Tsarovy fa izy momba anao, hamonjy anao, hanafaka anao. Ary dia tiako averina ho vakitsika ho atokatrano ity Eksodosy 15 ny andininy 420 hoe raha azoto iaino ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka hanao izay mahitsy eo masony
sy iaino ny lalàna ary tandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy ataoko aminao ireny aretina ireny izay nataoko tamin'ny Egiptiana, fa izaho ny Jehovah izay mahasitrana anao. Amen.